J. Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous présentent. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manulchawanao ni Fampalalambaovao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. 5 filières au choix: paramédicaux, droit, gestion et management, commerce. Uprim Manulchawanao ni Vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprim. Tsy mitsamiakatra amin'izao fotoana ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, indrindra ny vary eto Antananarivo sy ny manodidina. Miandanja isan'ora ihany koa ny sandany ariary noho ny fanafarana PPN be loatra mitaha amin'ny fanondranana ataontsika. Ny fiakaran'ny vidim-piainana izay tsy mifanaraka amin'ny fahefa-mividin'ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny, antony mampitaraina ireto farany ka anaovana antsoava amin'ny fanjakana. Fampanantenana maro no nataony Andry Rajoelina sy izao fitondrana izao ho an'ny faritra Amory manitsy tanteraka mandrak'androany hoy ny zanaky ny faritra Indy. Ladana efa tapaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ny taona 2024 ny fanamboarana azy, tsy vita ihany koa hatramin'izao. Sahirin'ireo tany-tsampamokatra ao amin'ny commune Ambatofotsy Ambohiborina distrika ny Faratsiho hoy ny solombavam-bahoaka izay voafito tao amin'ity distrika ity noho ny faratsian'ny lalana any an-toerana. Efa misy ihany anefa ireo malala-tanana izay mifanome tanana amin'ireo vahoaka amin'ny fanarenana tanteraka ity commune ity, indrindra fa ny fanamboaran-dalana, saingy misy ireo tompona andraikitra izay manakana izany fampandrosoana izany raha ny fanadihadiana natao. No marina tamin'ny sorona masina lehibe sy fanamasinana pretra ary diakatra ny fitsidihan'ny Nonce apostolika ny Madagasikara tany amin'ny renivohitry ny archidiocèse ny Toamasina. Avory marobe ireo mpino katolika nanatanteraka ny sorona masina. Ao Guinée, nanao fanambarana androany ireo tompona andraikitra ao amin'ny junte militaire fa avonina ny hanolotra kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izy ireo. Nandritra ny fanambarana izay natao no nanamafisany Général Mamadi Doubaya fa tsy isan'ny rotsaka ho fijina ny tenany. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Ankafaliana tampoka lasitymiko vavy nisy diana ny tokantrano amin'ny ity aliny alatsinainy 17 ny volana septambra taona 2024 ity manatitra ny araba ary manasanao anjoiny fampalalam-baovao. Tsy mitsamiakatra amin'izao fotoana ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, indrindra ny vary eto Antananarivo sy ny manodidina. Miandanja isan'ora ihany koa ny sandany ariary noho ny fanafarana PPN be loatra mitaha amin'ny fanondranana ataontsika. Fiakaran'ny vidim-piainana izay tsy mifanaraka amin'ny fahefa-mividin'ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny, antony mampitaraina ireto farany ka anaovana antsoava amin'ny fanjakana. Daniela Minarso. Tsy mitsamiakatra amin'izao fotoana ny vidim-piainana eto Madagasikara, hita taratra izany amin'ny falafosan'ireo entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro na ny PPN izay efa tsy takatry ny fahefa-mividin'ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny ka mampihimotra sy mampiena ny tany fanjifan'ny maronisa. Raha ho an'ny vary manokana izay foto-tsakafon'ny malagasy izao, efa tafakatra 500 ariary amin'izao fotoana ny vidiny ndraika poka eny an-tsena, raha toa ka mbola 700 hatramin'ny 500-700 ariary izany tapa-bolana lasa izay teto Antananarivo, mihoatra an'izay kosa ny any amin'ny faritra hafa. Fiakaram-bidy izay misy fiantraikana amintsina ho ireo mpivarotra, noho izy mampiena ny vary vidiny ireo mpanjifa fa ihany koa mampitarazoka ny vary amidy raha ny fanazavana. Vidim-bary zao lafolafo kely ny vidim-bary. Ny vary gasy zao no tena nahitana fiakarana andrindra tony. Fa za tafakatra 10 ariary. Voka-dratson'izay zao maniana kapoka ny olona. Raha ohatra hoe tokony hividy efatra izy lasa 3 ny vidiny. Taloha zao ohatra hoe maka 3 kitapo zao dia lany ao anatin'ny herinandro. Zao nefa lasa roa sisany lany. Ny olona tsisy volany koa amin'izao. Le vary zany tokony ho jereny zareo mihitsy ny anina an'ilay vary. Ilay izy tena miakatra be ilay izy fa tsy hoe kely fotsiny miakatra amin'ilay izy.
karama tsy misonitra nefa mividy sakafo miakatra foana. Ankoatra ireo mpivarotra vary amin'ny kilosy kapoka, mitarena ihany koa amin'izao fotoana ireo mpivarotra masaka. Antony mihavitsy hatrany ireo olona misakafo amin'ny hôtely amin'izao fotoana noho ny fiakaram-bidy sy ny fampihenana ny fatra amin'ny vary amidy raha ny fanazavana. Tsy be mihitsy ny vidim-bary. Raha ho anay mpanjifa manokana zao dia tena misy elanelany be mihitsy. Raha manao hôtely dia arakaraka ilay tsena. Amin'ny maraina zao tsy mahandro folo kapoka dia efa amin'ny tandro koa dia mahandro folo kapoka. Dia tokony mbola andro indray amin'ny manaraka nefa ilay tsena koa zao efa maina be. Tsy tena mihitsy. Mijanona amin'izay. Tena miaina misarotra ny olona. Tsy maintsy hiainana nefa ilay izy fa tsy afaka hoe na hitaraina ny olona dia tsy mahita hitarainana hoe hoaiza fa dia hoe atrehana foana ilay izy na lafo ary. Ilay izy indray za manao hôtely zany. Azonao dia ny anazy zany ao ihany ny ankizy ny sakafo rehefa manao hôtely fa ny fandehanany tsena milatsaka satria somary ohatran'ny lasa mihena zany ny fahefa-mividin'ny olona le aty an-tsena zany satria taloha ny olona ohatrany tsy dia mivaky loha hoe tsy maintsy mahandro any an-trano ny akabetsahan'ilay olona mpiasa ohatra zany. Zao lasa miaritra hoe alohan'ilay olona mandromandro kely any an-tranony zany angambany ny azony atao hoe itsindrovany ihany. Eo anelanelany enina isanjato hatramin'ny sivy isanjato eo an'ity volana septambra ity ny tany fiakaran'ny vidim-piainana eto amintsika araka ny vinavinany roa apatelon'ireo banky eto Madagasikara. Iakatra hatrany izany raha tsy misy ny fandraisana ndraikitra ataony ny fitondram-panjakana. Ny sandany euro iray izay efa nihoatra ny 5,000 ariary androany no ny fanafarana be loatra ataontsika amin'ny tamin'ny fanondranana. Tsy mitsamiakatra ny vidim-piainana nefa simba noho ny fahatapahan-jiro lava reny tsy matetika ny fidiram-bola isany mitaraina an'izay ny mponina any Antsirananandry ho tateritsika eto ny fampalam-baovao rehefa vonona ny feo sy ny sary fa anoizantsika aloha dia fampanantenana maro nataon'ny Andry Rajoelina sy izao fitondrana izao ho an'ny faritra Amoron'Many tsy tanteraka mandrakandroany hoy ny zanaky ny faritra iny lalana efa tapaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny taona 2024 ny fanambaro anazy saingy tsy vita ihany hatramin'izao. Ny fahavalon'ny volana novambra 2024 no tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra fa ho amboarina ny ampahandalana maromaro ao amin'ny distrika Nambositra, faritra Amoron'Many. Hatramin'izao tsy nisy fanatanterahana hoy ny teo anivon'ny fikambanana fitara na ny farimbony nasan'ny tompona narandray ao Amoron'Many. Henonay mahitsy ilay fanambarana tamin'ny conseil des ministres tamin'ny asa 2024 angamba tena heno tsara mihitsy efa ao anaty projet izy zany fa ataony fanjakana ny amboarana izy nefa hatramin'izao dia mbola tsy misy zavatra vita zany rehetra zany aminay zany dia hoe tsy fahavitana asa aloha ny zavatra vitanay asa na ny fanatanteraka ny tsy mahavita na ny voalohany ny mpitondra no tsy mijery dia tsy fantatra tsony fa dia mijaly ny vahoaka raha ohatra ny lalana ho anay ety ampedimby fotsiny zao ny fireny bazara zao tokony 4 arivo ny olona ray farafahalafony dia ataony zalahy 3 arivo makety ampedimby ny taxi moa dia efa tsy misy miasa tizy tsony na le bazaza miasa eo ara mety tsy ahatitra ange ny fahasalamana satria ny lalana ratsy nefa raha ange anisan'ny atao hoe fototra ny atao hoe sakafo ny fampandrosoindrina ny zavatra hoe vokatra misy any amin'ireny faritra reny zany tena mahasoa ny renivohitra ny faritra ty nefa dia tsy voasokatra ny lalana ny hôpitaly manara-penitra ny Ambovombe ihany dia vao dia sahita ho manakory sahirana ireo tantsaha amin'ny famoaham-bokatra ary komunina maro no ahina itokamonina amin'io fotoam-pahavaratra io raha tsy misy ny fandraisana andraikitra hoy hatrany ny fanazavana. Ankoatra ny lalana eo Ambositra sy amin'ireo komunina manodidina isan'ny fampanantenana nataon'ny fitondrana ankehitriny ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 170 miainga eo ikelikapona miazo an'ny fandrina izay nolazainy Andry Rajoelina fa ho atao tara avokoa ny lalana 270 kilometatra efa tonga teny an-toerana misy tamin'izany ny fitaovana fa rehefa niala ny filoha no dia ihany koa ireo engin. Nambaba makasika ny fividianana communal dia commune miisa 5 amin'ireo 12 mandrafitra ny distrika ny Mananaravaratra faritra Ambatsoa no ahitana ireo kandida ben'ny tanàna avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny fividianana ny 12 desambra izao. Efa tafapetraka avokoa ny antota taratasy filatsahako fodiana ho an'izy 5 mirala ireo amin'izao fotoana. Na eo aza ny fahasarotana ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny fikarakarana ireo antota taratasy rehetra amin'ny firotsahako fidino ben'ny tanàna sy ny mpandolotsaina ny tanàna eo ihany koa ny fahalafosany antobola ahafahana mirotsaka na ny caution tsy azo atao sakana ho izany fo ireo candidat ben'ny tanàna avy amin'ny anarany antoko malagasy miara-miainga
ao anatin'ny distrika ny Mananaravaratra faritra Ambatsoa tafapetraka tamin'ity androany ity ny atotantaratasy ho an'ny Raelemanana Jean Juco na Joblah Mangilatra ity faran'izay isan'ireo candidat avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga irotsaka ho fidina ao amin'ny commune Ambodiampana. Ny tegnako zegny candidat tanora vao eritreriny vao mitondra fampandrosoana ho an'ny commune rurale Ambodiampana zay ary feno fahavononana feno fahasahiana ke tanjona zegny Ambodiampana mila mandroso. Raha tsy aivigny ny fanagnana zay anagnan'ny commune tsy volagna vokatra maromaro zay dia azo lazaigny tokony ho ampindesigna ampandrosana zay commune zay fa ny fitantanagna azy zegny matetiky goragora. Ke eto zegny ny tegnako vogno hitondra zay fiovagna zay hatao tsara tantigna ny fanagnan'ny commune sy ny fidiram-bola agnatiny zay. Ary eto koa zegny zaho mametraka fisaoragna amin'ny antoko zay nandatsika zany antoko MMM zegny nagname fitrikisana na dia mbola tanora aza ny tegna fa eto ndraiky za misaraka ny saintsika amin'ny commune rurale Ambodiampana fa vogno ampandrosony tovolahy. Miisa 7 ny candidat ben'ny tanàna natolotry ny antoko malagasy miaramiaingy eo anivon'ity distrikany Mananaravaratra ity raha ahitana commune miisa 9 kosa no mandrafitra izany distrika izany. Ny fanatanterahana ny veneny antoko ho an'ny fampandrosoana eny fotony no antony izao firotsako fidina izao raha ny fanazavana hatrany. Efa tafapetraka avokoa ny ankamaroan'ireo atotantaratasy firotsako fidina ho an'izy 7 mirahalahy ireo tamin'izao fotoana izao any amin'ny distrikany Mananaravaratra ity. Fasahirana ireo tantsapamokatra ao amin'ny commune Ambatofotsy Ambohiborina distrikany Faratsio ho nisy olombam-bahoaka izay voafito amin'ity distrika ity noho ny faharatsiany lalana any an-toerana. Efa misy any anefa ny malala-tanana izay mifanome tanana amin'ireo vahoaka amin'ny fanarianana tanteraka ny ity commune ity indrindra ny fanamboaran-dalana saingy misy ireo tompony andraikitra izay manakana izany fampandrosoana izany raha ny fanadihadiana natao tany an-toerany Andrinirina Randriamiarsoa Kolo Antsirabe. Anisan'ireo commune mandrafitra ny ilana tsinan'ny distrikany Faratsio atao anatin'ny falitry karatra ny commune Ambatofotsy Ambohiborina. Marobe ireo mampijaly sy masahiran'ireo vahoaka aty an-toerana indrindra fa eo amin'ny lafiny famoam-bokatra noho ny faratsy lalana izay efa taonany maro tsy mba nisy nijery hoy solombavam-bahoaka izay voafidy teto amin'ity distrika ity. Sahiran'ireo vahoaka eo amin'ny lafiny famoam-bokatra ary efa mba nisy tatitra ihany natao tamin'ireo tompony andraikitra ambony makasika ny fanamboaran-dalana amin'ny tokony ampiasain'ireo fitaovam-panjakana izay ao amin'ny falitry karatra saingy tsy mbola nazahoana valana afapo izany hatramin'izao fotoana izao ka voatery mampiasa ireo fitaovana izay eo ampelantanana ireo vahoaka sy ireo malala-tanana hanamboarana ny lalana mba hialana amin'ny faratsin-dalana amin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra. Tena mijerytsika manoloana Madagasikara hoe milalana makaty Ambohiborina Ambatofotsy moa manahoana manoloana ny lalana eo 67 hectare maika fa ny lalana aty amin'izay commune aty ambanivohitra aty ka izay nanaovana antso hoe sahirana ny vahoaka amin'ny famoahana vokatra lalana monsieur le député na dia tsy mpanao lalana ary ny député dia sorina be dehibe satria tena rehefa zay mahoro ny vahoaka rehefa zay no matao hoe mampararo ny vahoaka dia tena tsy maintsy nijery ny député satria niezaka kany amin'ireo isan'ambaratonga nandeha nijery an'ireo fitaovam-panjakana fitaovam-bahoaka eo anivon'ny région hoe mba jereo fa mahantra ny vahoaka ny commune Tsapamaso Ambohiborina dia tsy nisy valina zay ary zay indrindra nisorina be dehibe an'ireo zanakapelezana hoe nanampy an'izay hoe nitarika ny député na metanana ny député mba ahafahana mba mijery aloha zay tokony ho vita hoe hatraiza ny tena point noir ireo tena lalana ratsy mba ahafahana mijery aloha mba tsy ho atapaka lalana rehefa tonga ny fahavaratra. Mbola marobe ireo ezaka tokony atao fanarenana ity commune ity ho hatrany ny solombavam-bahoaka izay voafidy tato anatin'ny distrikany Faratsio ary efa betsaka ireo asa soa izay efa nataon'ireo malala-tanana toy ireo fikambanan'ny zanakapelezana eto Ambatofotsy Ambohiborina amin'ny fanampian'ireo vahoaka amin'ny alalan'ireo asa sosialy entina mpandrosoana ity tanàna ity. Be dehibe ny hetsika ara-sosialy ataony aty anany amin'ny fahasalamana manampy ireo CSP1 manampy zany maternité hatrany amin'ny zavatra maro samihafa ireo fikambanan'ireo nefa misy tompony andraikitra zay mibahana an'izany dia hoy zao hoe tsy zanontsony angambany amin'izao fotoana taonjato zao fa hoe aleo zay vonina anampy dia ampiana menatanana fa tsy ndeha ifabahana eto ifabahana anao politisien eto foana fa tapitra ny politika zay tamin'ny fifidiana député fa aleo fampandrosoana mba jerevantsika indray amin'izao fotoana zao. Manoloana izany ezaka efa natao izany anefa dia misy ireo tsakatsakana mahazo ireo malala-tanana izay te hampandroso ity tanàna ity ho filoha fikambanam-beny zanakapelezana eto Ambatofotsy Ambohiborina andrefana karatra raha ny fanadihadiana natao. Maternité zay efa tsy nisokatra efa 20 ans dia izany nanokatra ny maternité io tamin'izao fotoana zao. Amin'izao fotoana zay ohatran'ny mampalahelo ihany satria sakasakanana amin'ilay resaka hoe politika sy ny namany hoe afangarin'ny olona le zavatra le hoe fizakatra dia tsy manao politika fa resaka fampandrosoana fotsiny eo anatin'ny fizakatra fa ny zavatra misy eto amin'ny Ambohiborina Ambatofotsy dia mbola be dehibe zany zavatra arenina zany tsy afenina anareo zany zavatra zany satria na ny zavatra tokony ho atao ara dia lasa
tsy vitakorona le izy fa lasa resaka fotsiny PTP. Araka izany dia manao antsova amin'ireo zanakam-pelezana eto amin'ity commune ity ny solombavam-bahoaka izay voafidy tato anatin'ny district ny Faratsio amin'ny fifanomezan-tanana amin'ny fanarenana tanteraka ity commune ity indrindra fa eo amin'ny lafiny fahamam-bokatra izay tena mampijaly ireo toatsahty toerana. Hiditra amin'ny andiany fahafito ny enquête par grappe à indicateur multiple 2024 janany mix amin'ny ity taona 2024 ity ifantoka manodidina ny toe-piainan'ny ankizy sy ny vehivavy ny fisitrahana rano fisotro madio ny fanadihadiana ho tanterahany ny stady amin'izany hitarafana ny hoe aiza ho aiza i Madagasikara amin'ny fanatrarana ny ODD mix 7 izay iarahana miombona antoka amin'ny UNICEF, USAID ary ny banky iraisam-pirenena. Onona saina. Vola mintetina roafaingo enina tapitrisa dolara no atotona ho fanatanterahana ny enquête par grappe à indicateur multiple amin'ny ity taona 2024 ity izay vatsian'ny UNICEF, USAID ary ny banky iraisam-pirenena ary ho tanterahin'ny Instat. Ny taona 2024 no nisy farany mix ary izao ho tanterahina izao indray ho an'ny eto Madagasikara. Any hoe misy cycle le enquête satria programme mondial le izy dia misy innovation foana zany ampidirina ao anatin'le izy dia zay no mahatonga hoe cycle 7 zao no misy atsika. Le enquête tamin'ny 2018 zao mbola cycle 6 eto Afrika i Madagasikara manomboka ny cycle 7 ny enquête mix. Amin'ny 43% ny indicateur ny ODD zany azontsika ao anatin'ity enquête mix 7 ity. Dia hitantsika fa misy domaine maromaro, santé, nutrition, santé de la mère et de l'enfant, resaka protection de l'enfant, misy zavatra maromaro zany azontsika alaina ao anatin'izy io. Dia izay no mahazava-dehibe azy satria ny fitondram-panjakana zany dia afaka mampiasa tsara ireo indicateur ireo ahafana mandrefy ny ataontsika hoe progrès eo amin'ny condition ny population malagasy. Ny hemitra ny fanombohan'ny fanadihadiana amin'ity mix 7 ity ho an'ny eto Madagasikara noho ny fisian'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna. Izany hoe raha tokony avy hatrany hidina ankiaja ireo teknisianina ny Instat taorian'ity fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity. Aorian'ny faharaiky 12 Desambra indray vao ho tanterahana izany. Ny mix 6 ny taona 2024 raha iverenana isan'ny nisongadina ny fahantran'ny vahoaka malagasy isan-tokantrano eo amin'ny fisitrahana herinaratra, fandehanan'ny zazany an-tsekoly, fisitrahana ireo tolotra ara-pahasalamana sy ny maro hafa. Amin'ity isan'ny horesana ihany koa hoy ireo teknisianina ny fisitrahana vaovao sy ny fahalalahana maneho hevitra, ny tsy fanjari-tsakafo sy ny fahasalamana indrindra ho an'ny reny sy ny zaza, ny fiahiana ara-tsosialy ireo fianakaviana marefo, fa ihany koa ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao taona 2024 izao. Ny valin'ny mix 7 izay vinaina ivoaka any amin'ny volana septambra 2024. Ny ihany koa nisy antsika vetivety ao anaty dokam-barotra fohy ao aorian'izay tapany faharoa. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aeline Nissan. Appelez le 034 31 777 37. Toy toltra miaraka amin'ny Canal Plus. Hatramin'ny 3 septembre, manova réabonnement dia mahazo 10 andro manam-poana amin'ny Canal Plus. Anaranao ireo fandaharana tena ankafizinao. Fa tsy izay ihany rehefa manao réabonnement ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ilay grande tombola manerana Madagasikara. Azona loka goavana be ao ny kit scolaire, ny télé 32 pouces ary ny kit anti-délestage. Note tsara avokoa no azo amin'ity taom-pianarana ity miaraka amin'ny Canal Plus. Ataovy aingana ny réabonnement ary mahazo 10 andro amin'ny chaîne rehetra sady tonga dia mandray anjara avy hatrany amin'ny tombola goavana manerana nosy. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF.
Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Vokatra Star mampifaly e! Goavana be hoy ihany fihenam-bidy amin'ireo zava-pisotro Star. R$10 monja ny tavoahangy vera kely, R$10 kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa R$10,900 ny kely, ary R$4,000 fotsiny ny lehibe. Tolotra mana kely amin'ireto vokatra voatanisy reto: Caprice, Woko, Yuzu ary Tonic. Atao averina indray ato anatin'ny tapany faharoa no izantsika izay fampahalalam-baovao izay avy hatrany dia mikaikaika ireo mpanjifa ny orinasa JIRAMA any amin'ny faritra avaratry ny nosy manoloana ny fahatapahany herinaratra lavareny. Tsy ny JIRAMA no tokony hanasa azy 10,000 raha tara ny fandoavana faktura amin'izao tolotra omeny izao ireo mponina ny fitadiavam-bola potika vokatry ny tsy fisian'ny herinaratra. Ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra raha ny fanazavana. Stanio Bezar, Kolo Antsiranana. Ny sokajin'olona rehetra no anatin'ny fahasairanana eto Antsiranana vokatry ny fahatapahan'ny herinaratra. Tsy misy ora intsony izany fa na maraina na atoandro na alina hoy ireo mpanjifa ary maharitra ora maromaro. Jiro efa zara mandeha, mbola manimba zavatra ihany koa raha ny fanazavana. Manampy io famatsiana rano izay efa mbolana maro tsy zarizary. Yara mahita na JIRAMA zay na vahoaka tsotra na ino zegny na ireo fa metara zegny maty isaka teteky délestage tsisy lerina amin'ny tanàna aty maty raha varotinao jiaby, maty provision agnaty congélateur. Sarika zay vahoaka mba nitsangana andeha amin'ny JIRAMA raha ne maty JIRAMA fenareo e magnino ndraiky misy koa agnatin'ny problème hely zay zegny tsy navoaloha facture araiky aroe fa magnaniky ireo mpagnaniky JIRAMA karaha ankomba bo magnaniky poto fa manapaka jiro karaha zegny koa rano. Isan'ny maharitra fotoana maharitra ao amin'ny fokotany Lazare eo amin'izay famatsiana rano izay. Indroa isan-kerinandro ary anatin'ny fotoana fohy ihany no mandeha. Ano ny problème satria indraiky mandeha agnatin'ny 3 andro ny rano aminay zegny. Dia fa misy 4 mois ranonay tsy mandeha nefa facture anay avo. Misy facture fo avy nefa ranonay manao réclamation zay avo izy ny JIRAMA nefa reo tsy avy. Zay amizay ao anatin'izay 4 mois tsisy rano. Tsy haiko hoe ino no solution tokony entin'ny JIRAMA zegny amizeny, ino vahaolana fa mijaly zay am'le hoe rano indrindra fa aminay ao Lazare zegny.
eo anatren'izay kalitaony tolotra omeny jirama ny mpanjifa izay ny orinasa jirama indray no anasa azy ireo tara ny fanefana ny facture tranga izay tsy misy lozika hoy ireo mponina karaha tsy rariny be amin'ny vahoaka malagasy dia le izy fiakarany augmentation tondro io fotony tsy arakaraka le raha azon-tegna zegny le raha mivaly boka ko dia le stage magnano ny ataony rano tsisy loraka ianao kofa tsy mbola tsy zakany gasy dia le augmentation karaha zegny hoe zegny le izy anatin'ny fahasahiranana ny orinasa jirama ary miamletika hatrany vokatra ny tsy fananany fitondrana ankehitriny politika mazava momba ny angovo andrakandraka no betsaka ary ny fitadiavana tombotsoa manokana no mahamaika ka mahatonga izao fahasahiram-bahoaka izao hoy ny mpanara-baovao fisitrana herinaratra sy rano fisotro madio izay fampanantenana ary asa rahovina no hotanteraka hoy ireo mponina aty Antsiranana eto andrenivohitra indray dia navadika ho tsena ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana ny ilan'ny arabe tsy amin'ny petite vitesse makany Isotry mitaraina vokatra ity fanapa-kevitra ny commune ity ireo mpivarotra mandra-dalana ao anatin'ny tsena itokony tsy andoha aba-tsena intsony izy ireo raha tsy misy ny fandaminana ho an'ny marimaritra iraisana raha ny fanazavana ireo mpivarotra fitiny kolona navadika ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ho lasa tsena ny ilan'ny arabe etsy amin'ny petite vitesse manohy any Isotry raha ny itatiny an-toerana ireo mpivarotra amoron-dalana no nandray toerana io tranga izay tsy eken'ireo mpivarotra anatin'ny tsena no ireto farany manakona ny tsenan'ireo ara-dalàna mandoha abatra ny fanazavana mandroso vahaolana ihany zay amin'ny commune zany amin'ny olana ohatr' zao nareo zao matsiaritra fa ato ambony ato mbola banga be mihitsy ato zany tsy misy mpivarotra ato noho ninona no le lalana zany ny olana mpivarotra ato mahatonga mpivarotra tsy ho ato sokafo le lalana lehibe ifamezivezen'ny mpivarotra tonga ny tsena fihavanana sy miboaka savona orina ary mivarotra legioma mandroso satria io no miteraka le tsena maty ato ka ny commune zany mahagaga anay fa le mpivarotra amoron-dalana indray no ohatrany andrianina fa tsy le mpivarotra mandoha aba-tsena ara-dalàna ato zao nangataka izay nefa mibabiny nomeny anay baby foto io fitaovam-pilokana eo fa ity resaka ity zany tsisy fampiresahana avy hatrany dia didy zay ne gaga be tonga amarainy korotana be eo amin'ny arabe hoe ahoana na dia ny tômôbila tonga raha tsy misy iza ny vidy eto aminay raha tsy vitanay androany zany zao zavatra ao ohatra ny foana ary ito io dia ikorotana tsisy olona afaka ividy tsony ety aminay ny angatahanay zany tsy asinandreo fa aloha ny arabe alalaka satria efa samy manana ny toerany daholo ireo olona reo zay le izy manana ny toerany aloha ilamina fa manjary manakorotana le olona dia zao mikorotana eto Antananarivo dia na le olona ividy ety aminay raha miala daholo iroso amin'ny dingana fifampiresana amin'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny commune ireto mpivarotra ireto raha ny fanazavana iroso amin'ny fitokonana avy hatrany izy ireo raha toka tsy misy ny marimaritra iraisana hoy hatrany fanazavana ity fandaminana ity izay tsy mitovy ny fandaminana teny Behoririka sy Ampasapito zay tompo re mamizandroatra zao tsy maintsy manaitra ny any ambony lakorosy velominay zany hoe mba jereo zay fa tsy mety zany fanapa-kevitra zany zay mahatonga amin'ny teny zay tsy andoha amba raha tsy misy fanapa-kevitra aitsiny aminà fifampiresahana faravaratsiny androany nefany eritreretintsika tsara hoe raha mipetraka eo reo zany aiza tompoko zany izy foany olona atao anatin'ity tsena ity efa nangataka zay tamin'ny fotoanandro hoe mba asina parking ny tsena ka antsika be dehibe ny tsena misy parking ka manino petite vitesse tsy manaiky zareo fa rehefa tapahana atao arabe atao tsena ve zany le lalana dia mety amin'ny commune Antananarivo renivohitra zay zany magaga hoe tombotsoa zareo manokana zany satria mampidi-bola ho anazy io fa le parking mampidi-bola ho an'le mpivarotra dia tsy important aminy nanao hoetsika fitakiana fanaigina ireo mpivarotra anatin'ny tsena tetsy amin'ny petite vitesse ho amin'ny androany tsy aivina fa ny telony izao ny fanapa-kevitra teny amin'ny tsena amin'ny petite vitesse tahaka izao raha ny nambaran'ireo mpivarotra hatrany saingy tsy nankatoavina ireto mpivarotra ato anatin'ny hatrany ity fanovana ny lalana ho lasa tsena ity izay nambaran'ny tompony andraikitra teo anivon'ny commune fa andrana amin'ny fifamoivoizana eny an-toerana raha mifampitambavao tamin'ireo mpivarotra no mandrina tamin'ny sorona masina lehibe sy fanamasinana pirehitra ardiaka raha ny fitsidihan'ny nonce apostolika ny Madagasikara tany amin'ny renivohitra ny archidiocèse ny Toamasina voromarobe ireo mpino katolika nanatanteraka ny sorona masina Erino Razafimanana Kolo Toamasina andro fahadimy sady namaranana tamin'ny mpifaliana ny fitsidihana nataony son excellence monseigneur Thomas Christophe Criza nonce apostolika ny Madagasikara taty amin'ny renivohitra archidiocèse ny Toamasina nisy ny sorona masina lehibe niarahana tamin'ireo mpino kristianina avy amin'ireo paroasy misy 12 sy aumônerie miisa 3
ary solotena avy amin'ny distrika manerana ny arsidiosesy narahana fanamasinana pretra efatra amin'ny rahalahy sy diakra iray anatevin-darana sy ho fampiroboroboana ny fiangonana ato anatin'ny arsidiosesy ny Tomasina. Hitasotra tamin'ny alalan'ny fihetsika ny afaliany ireo mpino voromaro teto amin'ny kianja ny Saint Joseph. Tena afaly zao ary faly koa ny kristianina no vanginy nosy mialantsika mafantatra fa solon-tegnan'ny papa eto Madagasikara. Zao ny papa miasa eto Madagasikara ka ny vangeny zay ohatra ny vangeny papa mihitsy ka tegna naneho ny afaliana ny kristianina teto Tamatavy ka tsy mitsanga menatra ary faly izy ravo izy hitako fa tena tsy adinony mandrakizay ny fandraisana azy teto ary tsapako fô vamenka ankahiriny kristianiny anao bebe koa amin'ny fampandehanana ny diocèse fampandehanana ny paroasy ka dia rarotiko zao misaotra ny kristianina jiaby tsy ankanavaka zay nagnamora zao fandraisana ny papa zao dia misaotra tsika jiaby mitondra fivoarana mitondra fiovagna ary mbola tanora daholo zareo hazo hery vaovao magnantegna za fa raha voarain'izy ireo tsara ny fagnanarana fiofanana hatramin'izay dia hanao zay mety zareo dia magnantegna fa androsony diocèsetsika androsony paroasy sandra zareo ary zany dia entina mbavaka. Iroso avy hatrany amin'ny asa mahapretra sy pretra mpanampy moa ireto voavina masinina androany ireto ary isehitra sady amin'ny iraka na nirahany fiangonana azy ireo. Faly be rany marina, faly be satria nahazo obedience andehanao vicaire ny tanambao manampontsy. Tegna faly satria toerana midadasaka sady malalaka tsara afaka torina ny evanjely sady anehoana ihany koa le afaliam-po amin'izay mahapretra zay dia za manokana aloha faly dia faly amin'ilay fanendrena vao azo teo. Larana mahapretra moa zany no nanamasina ny eglizy anay androany dia raha ny devise manokana zany dia nalainy tamasina androany amin'ny toko fahatelo andininy fahatelopolo dia le hoe izy tsy maintsy mitombo dia izaho tsy maintsy mihena dia ny zahako nazavaina moa zany zy hoe le izy resahana eto dia ijesoa ijesoany tsy maintsy mitombo zany eto fa le za tenenina eto dia ny maizy anahy manokana maha-olombelona anazy zany ezahako atao zany ny miezaka miala tsikelikely amin'izay mba afaka miompiainana amin'ny Jesosy Kristy zay zany nahatonga an'ilay devise. Fanatanterahana ny asa dia izy moa zany dia hoe amin'ny fanompoana ny eglizy no entina anatanterahana an'ilay asa. Fikasana izy hatreto vavaka no atao hatreto fa ny fomba fanatanterahana ny asa zany dia miankina tanteraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra aloha voalohany dia faharoa miara-monina amin'ireo rahalahy efa pretra ihany koa dia manaraka dia manaiky ny veka ary manompo ny eglizy ampitiavana dia zay zao ny entina miaina an'ilay devise sy ny safidim-piainana zay ny nataony. Aoka ho tsara laza amin'Andriamanitra ianao fa tsy ho tsara laza amin'ny olombelona. Io no teniny itondrany son éminence Monseigneur Désiré Cardinal Tsaraazana ny evanjely nandritra ny sorona masina lehibe androany. Lafim-baovao tanteraka dia manana sarotra amin'izao fotoana ny fitrandrahana ireo zava-maniry ahodina ho fanafody sy ikoloana ny endrika amam-bika eto amintsika noho izy ireny mialany tamingana. Tranga izay misy fiatraikany mivantana amin'ireo mpamokatra sy mpanodina zava-maniry fa ihany koa ho an'ny firenena raha tsy misy ny fepetra raisina ho ireo mpikaroka siantifika sy simista. Daniela Minarso. Karazan zava-maniry roa tsy isantaona no ahina olona tamingana eto Madagasikara no ny fasimbany tontolo iainana ateraky ny etraketraky ny zanak'olombelona ankehitriny raha tsy laza afa-tsy ny toto-tanety. Tranga izay mampalany sarotra sy mampiena ny akora fototra azo avadika ho ny mpikarika siantifika sady simista no sady mpandrara amin'ny fanodinana zava-maniry nanaovana fanatedinina. Ny akamaroan'ireo zava-maniry misy eto Madagasikara izay antoko ny fahasalamana sy loharanom-bolona ka mila tandrovana raha ny fanazavana. Ny eo amin'ny lafin'ny changement climatique moa dia tena hita mihitsy fa misy fiatraikany satria betsaka ireo planta zay misy niatraika taminy zany raha ohatra ka hoe afaka nanangona ohatra ohatra hoe nanangona
3 tonnes ianao dia lasa mena 1 tonne ny hoan'ny sisa satria eo ny famaizan'ny tany eo ihany koa ny dorotanety izay manimba ny ala eo ihany koa ny fampiasana amin'ny tsy fieritreretana ny ala zany dia tokony ho tandrovana zany izy ireny satria tena manimba be da be ny écosystème sy ny biodiversité zay tena anefantsika eto Madagasikara tena anisany manan-karena indrindra eran-tany amin'izay zavatra izay. Raha ireo arena voajanahary ananan'ny Madagasikara tokony handroso lavitra mihoatra ireo firenenkafa isika raha manova fomba fisainana sy fomba fijery olana eto amintsika diso makataka sy miankindolo loatra amin'ny any ivelan'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ankilany handray anjara amin'ilay salon cosmétique 360 izay atao any Paris ny 20 hatramin'ny 17 oktobra ho avy izao i Madagasikara amin'ny alalan'ireo mpandraraha malagasy misehatra amin'ny soye bien-être du visage. Any Guinée nanao fanambarana androany ireo tompona andraikitra ao amin'ny junte militaire fa vonina ny anolotra candidat amin'ny fividianana filoham-pirenena ho avy izao izy ireo. Nandritra ny fanambarana izay nataony no nanamafisan'ny général Mamadi Doumbouya fa tsy ho isan'ny rotsaka ho fidiana ny tenany. Tsy aivina fa miaramila no mitondra nandritra ny fotoana maro tao Guinée taoriany ny fanonganam-panjakana niseho tany antoerana. Dia ny maresaka iraisam-pirenena indray tomboka lasity mikovavy no manamarana ny fiarantsika tamin'ity alatsinainy ity. Isaorana fena ianao nanjoetra amin'ny farany mametraka ny mandram-piona tompoko. Université PEF, parcours études et formation. Ny fampalalam-baovao narahinao teo niaraka tamin'ny UPEF. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Rejoignez les universités membres de Gate Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Anissa vous a présenté. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.